Vakivaky aron-drano sy tafidriana mitety rano masimbetsy ty zay ale tambesarankelo kasy fijaliana nilauzany avatiana mamakivaky alon-drano sy tafidriana mitety rano masimbetsy ty zay ale itambesarankelo kasy fijaliana nilauzany avatiana Ansu Jesosity Faizinumi
jesosy ty mitantana ny fiainana tsy ho fefika izay eo aminy tsy ho fefika izay eo aminy tsy ho fefika izay eo aminy. Sigaretriza nande maro aza de iray aneo amin'ny Jesu Kristy nasamihafa zany fiaviana de iray any isika ao aminy. Sika rehetry izao na de maro aza de iray aneo amin'ny Jesu Kristy nasamihafa zany fiaviana de iray any isika ao aminy. Isikiza mikamana fana iray umamea nueluna mikamana mulika Jacy twisaina ila isikiza mikamana fana iray umamea ila nueluna mikamana mulika isikiza
atombotrany andro hiavin'ilay mpamonjy. Efa ao nareo rakizy manahoana daholy andao aloha ikopakopaka kely aloha kopakopaka tsara ny tanana mahafinaritra nge mahita anareo indray rakizy andeha ary sika hanomboka an'izao fotoana izao amin'ny alalan'ilay hira efa mahazatra antsika tadito ve le hira ora mamy andao hiaraka hira ary isa roa telo. Mahafinaritra mandrakariva mihira ninira vavaka iny e andeha mitsy ary sika hivavaka e akombona tsara ny tanana hivavaka tsika izao. Andriamanitro misotra noho izao fotoana izao hiteny aminay ianao izara fifaliana aminay manaiky izahay Andriamanitro mitenena aminay ankizy kely fa hiaino anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mahafinaritra mandrakariva ny miaino an' Jesosy ny miresaka amin'i Jesosy ary izay indrindra no andeha hoarahantsika sy ho resahantsika amin'ity anio ity. Sao rakizy nareo aloha ve mba miaino tsara sy makatoa e sa rehefa miteny dada sy neny dia hoe misy miaino tena miaino tsara ve ary arahana ve le zavatra teneny dada sy neny andeha ho asiantsika lohateny ity resaka androany ity hoe mpiaino mpakatoa mpiaino mpakatoa fantatritsika ve zany andeha nge amaky baiboly aloha tsika e vakitsika aloha ao amin'ny Jakoba toko voalohany 2:20 manana baiboly daholo Jakoba toko voalohany 2:20 zao vaky ny teny fa aoka ho mpakatoa ny teny ianareo faza-piaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Ay moa zany ka ny tenin'Andriamanitra mihitsy no niteny tamintsika hoe mpakatoa rehefa miaino ny teniny. Misy tantara mihitsy ao amin'ny baiboly manambara an'izany tantarana mpanjaka anankiray sy ny zanany ary le zanany dia mpiaino mpakatoa. Andeha nge ho arahantsika aloha le tantara e. Efa ela izay dia nisy mpanjaka lehibe
mpanjakan'ny Israely iray, Davida no anarany. Ny mpanjaka Davida dia tena tia an'Andriamanitra tamin'ny fony tokoa, ary Jehovah mihitsy anie no nifidy azy ho mpanjaka hanjaka amin'ny olony. I Davida koa dia nanana zanakalahy maro. Ny iray tamin'ireo zanan'lahy ireo dia Solomona. Tian'Andriamanitra tokoa izy sady tiany Davida. Ary izay indrindra no nahatonga ny Davida nampianatra tsara ny Solomona ny momba an'Andriamanitra mandrakariva. Nampianariny azy fa Andriamanitra dia lehibe sady be fitiavana. Tsapany Solomona fa raha te ho mpanjaka lehibe izy any aorinany dia mila manaraka tsara sy makatoy izay rehetra nambaran'i Davida rainy azy. Izao ny torolalana nomeny Davida ny Solomona. Mianara hitondra tena tsara sy mahitsy. Aoka ny fahalalana no hanampy anao, ka tsy ao toy ny harena sarobidy ny fahendrena fa hiaro anao tsy hanao ratsy izany. Aoka ho mahatoky sy marina ianao. Tandremo ny didy, manao vasoa. Izany ny lalana hitondra anao ho amin'ny fahasambarana. Indray andro dia fantatry Davida fa efa ho faty izy. Dia niantso an'i Solomona izy mba homeny toromarika farany. Ry zanako izy, efa andao ity tany ity aho, mahereza ary makatoava an'Andriamanitra. Raha manaraka izay lazainy ianao dia ho lavorary izay ataonao. Dia lasa i Solomona nitaingina ny apondrany Davida rainy nakany amin'ny mpisorona be. Ary io kosa nanositra azy ho mpanjaka. Fantatry ny olona rehetra ary izao fa mpanjaka indray i Solomona, mpanjaka ny Israely vaovao. Indray alina dia niseho tamin'i Solomona tamin'ny alalan'ny lofy Andriamanitra. Hoy izy hoe, ry Solomona, angatao amiko izay tianao sy irianao fa omeko anao izany. Satria moa izy nitandrina sy niainy tsara izay nolazainy tatany dia fahendrena no nangatahany Solomona tamin'Andriamanitra. Ary koa fahafahana manavaka tsara ny ratsy sy ny tsara. Nahafaly an'Andriamanitra tokoa izay nangatahany. Izany hoe tsy nangataka tamiko fahela velona na harena be ianao fa fahendrena hoy Jehovah. Dia fahendrena fahanao mitsara ny oloko amin'ny fahamarinana dia omeko anao tokoa izay angatahanao, fa omeko harena sy voninahitra ary fahela velona koa. Nahatsiaro sambatra ery Solomona satria ny anarany sy narahany izay tena zava-dehibe sy lahara-pahamehana tamin'ny fiainoana tsara izay rehetra nambarany dadany. Ny fahendren'i Solomona dia nahatonga azy ho mpanjaka tena lehibe tokoa sady nohajain'ny olona. Veraka izy ny tiany tantara iny ambara. Tantara ny Baiboly ange iny. Hitantsika fa rehefa niainy tsara i Solomona, nanaraka ny torolalany dada Davida io, dia nahazo tombony be da be izy. Ary indrindra Andriamanitra dia tena makasitraka an'ireny mpiaino mpakatoy ireny. Dia omeny tombontsoa be da be, omeny zavatra be da be, ary izay ilaitsika indrindra ny fahendrena, ny fahaizana sy ny zavatra hafa dia omen'Andriamanitra antsika izany. Tsara tokoa anie izany mpiaino mpakatoy izany. Iza aminareo ary mba te ho mpiaino mpakatoy? Alohan'ny hananganantsika tanana dia andeha mamaky Baiboly indray mandeha isika ao amin'ny ohabolana, satria mbola manamafy ny tenin'Andriamanitra fa
tsara ny miaino sy ny makatò. Ohabolana toko fa efatra andiny ny faharoapolo. Ohabolana toko fa efatra andiny ny faharoapolo. Anaka hoy izy, tandremo ny teniko, atongilano ny sofinao, iaino ny filazako. Tandremo ny teniko dia atongilano ny sofinao, iaino ny filazako. De mbola hijery anankiray indray isika. Ohabolana toko fahafito andiny ny voalohany. Tadidio tsara reny toko sy andininy reny a. Ohabolana toko fahafito andiny ny voalohany. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Anaka, tandremo ny teniko, ary raketo ao aminao ny didiko. Anaka, tandremo ny teniko, ary raketo ao aminao ny didiko. Izary isika rakizy no mba te ho mpiaino-pakatò, hitandrina tsara ny didin'Andriamanitra, iaino tsara izay lazain'Andriamanitra, ary tsy izay lazain'Andriamanitra rery, fa izay teneniny dada sy neny, enoina tsara de tanterahana. Atsangano amin'izay le tanana hoe ataovy oatra zao. Mahafinaritra, andeha hoentintsika mbavaka izany. Andaontsika hiary vavaka rakizy a, akombona indray arany tanany. Andriamanitra, misaotra anao izahay no ny teninao. Nampianatra anay ianao fa rehefa omenao teny izahay dia tokony hakatò ihany koa. Ka sady mpiaino no mpakatò. Tehiriza ao am-ponay izany. Ary nanapa-kevitra izahay androany fa ho mpiaino-pakatò. Ampio izahay mba anatanteraka izany eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Chance, tá, me voar direito.
fitiavana antoko iana faly miantrano ary faly tafoana fanatra aminao indray ry mpanaraka ny fandarana ajaina isany tonga soa atao anatin'ity dindinika zay rahantsika ity ananantsika vahiny indray androany de ny pasteur Ranaivy Manany Arivo José Tiarson zay hitondra resadresaka mahasoa andalina ihany koa loha hevitra anankiray mandritra ny fandarantsika ny vokatry ny fanabeazana zay noraisina zazavavy kely taonjato vitsivitsy lasa izay nahitana vokatra lehibe teo amina firenena sy nanehoana ny voninahitry'Andriamanitra io no horesantsika androany pasteur Ranaivy Manany Arivo Tiarson José faly mandray anao mpitiavana tanatin'ny fandarana aloha miarabanao ihany koa tonga soa miaraba ny mpanaraka ny fandarana rehetra tiana foana ny manonona ny fiadanan'ny tompo any amin'ny tokantrano tsirairay avy ary miaraba manokana ny rahaladinao ny amin'izao fandaharana manokana izao. Miaraba ihany koa andreo namana teknisianina zay manao ny ainy tsy ho zavatra mampita ny sary sy ny feo mba ho tonga soa aty atokantranon-tsika. Loha hevitra anankiray zay isan'ny hoe manintona ny saina ary mahagaga nga ny azo lazana azy ny fijoroana vavolombelona nataona zazavavy hebreo anankiray tany Syrie ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahadimy de maro ny maharaka an'izay tantara izay betsaka nefa namaky an'io toko io manana teolojianitsika eto iresadresaka anadiady ny tsy ambaratelony ty tovavy kely ty sy ny vokatra zany teo amin'ny fiainana fanontaniana voalohany angamba inona ny tena tsy ambaratelony ty tovavy kely ty tany ambadiky ny sehatra tany pasteur
natonga azy afaka nanao fijoroan'ny vavolombelona manoloana manamboninahitra sirianina zay mpanjana tany azy ihany koa teo amin'ity fotoana ity. Misaotra tompoko, raha vao miresaka an'ity zazavavy kely ity tsika, marihina tsara fa zay mihitsy ny anambarany soratra masina azy, zazavavy kely. Fa ny zavatra izay tsy hitatsika tato dia ny tsy ambaratelo ny ainan'ny jiosy niaraka tamin'Andriamanitra. Zay aloha zany tena hoe tsy hitasika tato zay no amin'ny baiboly ara dia tsy hitasika hoe inona moa no ny karakarana sy ny kolokoloana asy hatramin'izay fa ny azo antoka dia zao natahotra an'Andriamanitra ny jiosy tamin'izany fotoana zany. Ary nanaiky ny fampianarana rehetra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Somary hidirako lalindalina zay fantanin'izay pasteur. Inona zany no andraikitra ireo ray aman-dreniny ty zazavavy kely ity natongavana amin'ity vokatra miezinezina hitantsika eo amin'ny mpanjaka faharoa toko fadimy. Ya, nanana andraikitra sy adidy tokoa ny ray aman-dreny dia ny fanabeazana izany. Anisan'ny fanabeazana no kolokoloina sy napetraka, anisan'ny fampianarana voalohany no takina tamin'ny jiosy dia ny fahatahorana an'Andriamanitra. Zay zany anisan'ny zavatra napetraka tena ny volena sy nampianarina tao amin'ny sain'ny fianakaviana jiosy, zany hoe matahotra an'Andriamanitra izany. Zay zany tena fanabeazana zay andraikitra no raisiny tamin'izany fotoana izany. Fantaniana ihany koa tovavy kely anankiray, tsy tovavy, zazavavy. Zazavavy kely anankiray tsy voafaritra ao anatin'ny baiboly ny taonany. Fa azo antoka fa mbola tena zazavavy kely izy zany na izay fanambarana azy zay ihany aza. Sany joro ary ny zavatra anagaga dia nino ny zavatra nolazainy, ny toroheviny, ilay manamboninahitra sy ny vadina manamboninahitra. Misy tsy amaratelo ambadika zany nanaona zany mety hoe endriky ny fifandraisana tao amin'ity tokantrano sirianina ty natonga an'le zazavavy kely zay raha ny laharany zany eo anatin'ny tokantrano dia andevo kanefa dia toteny tamin'ilay fianakaviana manamboninahitra. Zazavavy kely izay nivolavolain'ny ray aman-dreniny natahotra an'Andriamanitra, nefa rehefa nivoaka nanao andiany, nanao antokony araka ny voalazan'ny soratra masina, dia nitondra n'ity zazavavy kely ity ho baba ao tokantranony ity manamboninahitra sirianina ity. Ho andevo, zay moa zany ny filazana azy, ho andevo hanompo, hanao asa ao atokantranony. Tsy mandray karama io. Tsy mandray karama io, fa fanompoana satria resiny Israely tamin'izay fotoana zay. Za rehefa mamaky azy io dia ny ao an-tsaiko dia zao malahelo rehefa mieritreritra n'ilay ankizivavy kely satria mbola ao anatin'ilay tena hoe mila fifandraisana amin'ny ray aman-dreny. Tena hoe mbola mila mihanta amin'ny ray aman-dreny nefa lasa babo. Tsy manan-tsafidy tsony. Tsy manan-tsafidy tsony. Ary zavatra tsy fanaony no andeha ho ataony ao amin'ity tokantrano ity. Mafy be zany mafy be zany, fa ny zavatra mahafinaritra dia zao na dia ny teo aza ny fiheverana azy fa ho andevo dia nanana hery miasa mangina tao tokantrano izy noho ny fahatahorana an'Andriamanitra. Zay le fahatahorana zay ve niseho tamin'ny endrika ohatry ny ahoana zany natonga le izy tsapan'le fianakaviana namana, mahatonga azy ireo hoe rehefa miteny le zazavavy kely dia resy lahatra zareo. Ny azo antoka dia nareto sirianina reto aza dia nanana fahatahorana ny firenena israelianina. Ary amin'ny ankapobeny ihany koa dia mba matahotra n'ilay Andriamanitra zay nivavahan'ny Israely. Fa
noho ny antony manokana dia tanteraka ny faharesen'ny zanak'Israely teto ary nandraisany babo. Na izany aza nefa dia lay zazavavy tao atokantrano naneho herim-po sy herin-tsaina lalina. Nankatoy izy izay zavatra rehetra nampanaoviny mpanjanaka azy ty. Nakatoaviny zany zay tao anatin'ny fifandraisana tsara, ao anatin'ny fankatiavana tsara, tsy nanohitra mihitsiny zany izy. Tsy naniratsiry izy zany, fa nanaiky. Fa izay fanekeny izay dia hery miasa mangina ho an'ny tompony. Dia namana izany. Ny zavatra tiako tsindriana ao anatin'izay dia zao hoe nobiazina natahotra an'Andriamanitra ity tovovavy zazavavy kely ity, ary mino fa tsy noho ny heriny na noho ny fahaizany sy ny fahalalany no nahafahany naneho an'izany hery miasa mangina zany fa Andriamanitra tao aminy. Ndao metsika andiny soratra masina anankiray ny mpijery ny mpanaraka ny fandarana mikasika an'izay hoe nampidirana n'le fanabeazana dia nisy fiantraikany taty aoriana ahafahana mijoro vavolombelona amina sehatra goavana be ohatran'izao zay verina hoe tena mahagaga mampitolagaga mihitsy satria zazavavy kely babo manoloana manamboninahitra sahy mijoro vavolombelona ary toteny tamin'izany fijorona vavolombelona zay nataony zany. Toko sy andiny anankiray ny oabolana toko 420 ny andininy fahenina. Oabolana toko 420 ny andininy fahenina dia mazava be ny tiany ny soratra masina ambara. Oabolana toko 420 ny andininy fahenina dia zao no ambarany amin'ny anaran'i Jesosy: zaro amin'izay lalana tokony alehany ny zaza, ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Zaro amin'izay lalana tokony alehany ny zaza. Tsy hoe zaro amin'ny lalana rehetra rehefa lalana, fa amin'izay lalana tokony. Zany hoe ndray aman-dreny zany mahalalo ato ny tokony handehanana. Zany hoe le zaro fanabeazana, beazo amin'ny fanabeazana tokony hanabeazana azy ny zaza. Faza beazana amin'izay tianao an'izay hoe mety zao indrindra amin'ny androntsika zao be dia be ny fanabeazana mety hitranga. Ohatra fotsiny zany zao ny fanabeazana misy amin'izao fotoana zao, ohatra hoe rehefa tsy manabe anao dia manabe ny zanakao ny sisin-dalana, ny fiarahamonina. Fa zaro amin'izay lalana tokony alehany ny zaza, fa naantitra azy iny tsy alama, ho tadidiny foana iny. Ary teo ilay fanabeazana azon'ilay zazavavy kely tany amin'ny ankonany dia noentiny tao tokantrano namana. Ary lay fametrahan'ilay zazavavy kely fa ray aman-dreny reto dia notoaviny tahaka ny ray aman-dreny niteraka azy. Noasoaviny ihany koa. Ary zay no miteraka fifandraisana ety dia ety tamin'ny nisy ny fianakaviana, ka nahatonga azy naneho fa misy zavatra izay tokony ilain'ity komandy ity, ty miaramila ity izay boka any amin'ny tanin'Israely tamin'izany fotoana izany. Nasehony zany. Ary tsy ny salasala ihany koa ilay komandy inamana izany, tsy ny salasala nanaiky ny fandaharana sy ny resaka natao amin'ity zazavavy kely ity hoe any ane ka misy mpaminany mahay manasitrany dia resy lahatra. Zay le hery miasa mankina, resy lahatra. Ary mbola maneho ihany ny fanekeny sirianina fa manana Andriamanitra tokoa ane ny zanak'Israely. Ary tena natahorany zany matoy izy hoe raha andeha hiady amin'Israely tsy mandeha tanam-polo fa amin'ny fomba rehetrarehetra fitaovana mafy be noentina miady amin'Israely. Raha mijery ny atao hoe dona niatra tamin'ity zazavavy ity nisy fifandrafiana teo amin'ilay firenena anankiroa, nisy ady, nisy fahababoana. Raha ny tokony hoe zany dia tokony ho fankahalana zany na dia amin'ny lafiny hoe patriotisme fotsiny aza ny tao ampon'ity zazavavy kely ity. Fa ito zany tena misy lesona ngeza be mihitsy pasteur. Tadidiny aloha zany fa misy mpaminany any amin'ny fireneny Elisa, tadidiny ny fitahiana rehetra efa noraisina tamin'ny alalan'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra, ary dia mahagaga fa tia no zaraina amin'ny fahavalony izy atao anatin'ity toko 5 mpanjaka faharoa ity. Lesona tsoana amin'izay atao hoe
faharetany ty zazavavy kely ty zay zany mandrona andreo dona sy zavatsarotra maro samihafa fa nandalovany tokony ho nanadinono tanteraka ny lasany tokony na feno fikomina azy kanefa de io ny zavatra nitranga. Ya za dia manasanao manokana hamaky na de hovakinao 15 miverina aza io ainao any atokantrano io mpanjaka faharoa toko fahadimy io fa azonao ny tena tiany hoambara marina tokoa zay resahanao zay satria rehefa nobeazina sy ny kolokoloana izy tany atokantrano ndray aman-dreny aloha zany de nanabe azy ary azo antoka fa nampianarina ny didin'Andriamanitra ny beazina hankatony didin'Andriamanitra izy. Ny didy fahadimy de hoe manazany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tandreo Jehova Andriamanitra ao anao. De manaiky an'izay fitondran'Andriamanitra zay ty zazavavy kely ity. Eto zany dia tsy ao Israely tsony izy. No mitoetra sy beazina ary maneho indray zany mahizy azy zany fa any Siria. De ireo zay nanababo azy de noraisiny ho ray aman-dreny. De nampiarany an'ilay didy fahadimy hoe manazany rainao sy ny reninao. Reo zany netretiny ray aman-dreny ao. Fa ny zavatra ihany koa zay tsy tabaka ao an-tsainy de zao ny nanabeazan'ny Elisa ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany. Ary ambarany soratra masina fa lehilahin'Andriamanitra Elisa. Ary amin'ny maha lehilahin'Andriamanitra azy de natahotra azy, nanaiky azy, nakato azy ny fiarahamonina jiosy tamin'izany fotoana izany. De iny asa nataon'ny Elisa rehetrarehetra na de mbola zazavavy kely azy de tafiditra tao an-tsainy. Raha misy zavatra tiana hampidirina ao an-tsain'ny ankizy zany hampidiro aminy de ny mbola kely iny fa naantitra azy iny tsy alaminy. De lay fitiavana tao anatiny de tiany aseho na de fahavalo azy izy. Jesosy ny teny an'izao hoe tiava ny fahavalonao. Fanomeny sy nampahafantariny raha maha fanoherana hoe firenena mpanompo sampy ny Sirianina fotsiny. Dia ozy izy mety hiteny izy hoe avelao na ho boka io. Mety hiteny an'izay izy fa zao asa fitoriana ngeza be no nataony hoe kaive na dia olona tahaka an'izany aza de azo anehona ny fahasaran'Andriamanitra ary naneho ny hasaran'Andriamanitra tao amin'ny Sirianina sy tao tokantranon'ilay miaramila misiny lay zazavavy kely. Mahafinaritra mihitsy zany fanazavanao zany pasteur. Misy ray aman-dreny mijery antsika amin'izao fotoana izao. Atao hoe nanao zay azony natao teo amin'ity sehatry ny fanabeazana ity nanantena vokatra. Angamba hoe mitovitovy na latsadatsaka amin'ity vokatra hita teo amin'ity zazavavy kely Hebreo babo tany Siria ity. Tsy izay ny zavatra mitranga fa tohatry ny hoe nandamoka lay fanabeazana zay namola volana ny zanany. Inona reny mba azonao ampahirezana ny ray aman-dreny mandalo an'izany fotoan-tsarotra mety hoe miserana na mety efa raikitra mihitsy amin'izao fotoana iresantsika izao tompoko. Zava-misy dia mety mandalo an'izany toe zavatra sarotra zany tokoa ny ray aman-dreny ankehitriny. Fa ho an'ny jiosy teto, ho an'ny Hebreo, zavady dia tena natao ho lahara-pahamehana ny hoe fatahorana an Jehova. Ny fatahorana an Jehova. Ary raha nampianatra ny zanany atahotra an Jehova ny ray aman-dreny de voalohany aloha izy no matahotra an Jehova voalohany. Zany hoe tsy hitombona zany ny fampianarana ny zaza hatahotra an Jehova raha sy ny ray aman-dreny aloha no matahotra azy voalohany. Zay zany de efa tena toetra tsy hoe raiky tapisaka ve zay tena efa hoe iainany jiosy mihitsy zay fotoana zay zavatra zay hoe ampianarina hatahotra an'Andriamanitra ny zaza. Fa ny mpampianatra voalohany matahotra an'Andriamanitra. Ary anisan'izany moa lay lehilahin'Andriamanitra de tsy izy akory fa Elisa matahotra an'Andriamanitra izy. De nampianatra an'izany ka tafita tamin'ity zazavavy kely ity. Ho antsika ankehitriny zany inona no mety ho ataotsika manoloana ny toe-zavatra voalohany aloha de zao. Itsika ray aman-dreny mila mametraka ny fiainantsika amin'Andriamanitra. Mila matoky an'Andriamanitra, mila matahotra an'Andriamanitra itsika. De lay fahatahorantsika an'Andriamanitra amin'izay no hoentsika hanabeazantsika ny zanatsika, hitarihantsika n'ilay zaza ho beazina, ho matahotra an'Andriamanitra. Ary miainga ao tokantrano
ny fanabiazana zany ao atokantrano ny voalohany fa tsy hoe any amin'ny sekoly miainga anao manabe ao tokantrano zay ny fahombiazana tsara indrindra de inona no ampianarinao an'le zaza ao tokantrano amin'ny maha kristianina atsika normal tsara be raha hoe ampianarina hatahotra an'Andriamanitra ny zaza faharoa tsy maintsy ampianatra am'izay ny any amin'ny sekoly ohatra anjaranao ihany koa ny misafidy hoe aiza ny misy sekoly mety mampianatra an'izany fahatahorana an'Andriamanitra izany ary rehefa tsy mampianatra an'izany ny ray aman-dreny ao tokantrano mety ho any amin'ny sekoly ihany koa fa ny fiarahamonina ny sisin-dalana am'izao fotoana zao ny Facebook efa mampianatra debe nefa zay fampianarana zay fa hafa ihany ny mametraka an'Andriamanitra ho lohalaharana eo amin'ny fiainana ka ny amahana ny olana zany de zao dia ny mbola kely azonao fehezina raha zay no azo resahana azy ohatrany mavesatra be le hoe fehezina fa ny zaza raha mbola eo ampelantananao de azonao atao am'izay tiana atao azy fa ny olana amintsika am'izao fotoana zao lasa malahelo zaza vo efatra 5 taona le zaza ohatra de efa tsy tia tsika ho kapohina za tsy miteny hoe mikapoka zary tsika fa ampianarina nefa miainga avy aminao ny fototra izany rehetrarehetra izany raha sanatra izy zatra mpiteny ratsy ny ray aman-dreny hataony ahoana moa ny hananatra ny zanany hoe aza miteny ratsy ohatra zany ndray zavatra zay ka raha tiatsika mety mbola stara itsika fa ho an'ny rehefa tena atao hoe diso fanantenana ve raha nanao ny edidinao ianao hatreo amin'ny fotoana izay nahafahanao ny resaka sy nampianatra sy nanabe azy za miteny aminao hoe aza matahotra fa any andro volana hizorony amin'ny toezavatra sarotra tahaka nyty zazavavy kely ity fa ao amin'ny foana ho tadidiny ny fanabeazana izay nataony ray aman-dreniny azy ary hizorony zay amin'ny fotoana mahamety azy tsy tokony ho kivitsika zany makasitraka indrindra pasteur fa dia nahazo toky ny ray aman-dreny ny mpanaraka ny fandarana ny tanora ihany koa zay maka ohatra nyty fiainan'ity zazavavy kely babo tany Syrie ity fa na de inona toejavatra na aiza toerana na misy dona maro isan-karazany de mbola mitoetra ho matoky foana l'Andriamanitra tsy menatra ty zazavavy kely ity satria nanao ny asany Andriamanitra rehefa nentiny teo amin'Andriamanitra ny fiainany namana boka de nampiasa fomba nasitranana azy Andriamanitra azoko atsaina mihitsy ny fifaliany namana rehefa niverina tao amin'ny tokantrano io nahoana ny fifandraisana izy mianaka indray araka le samy pasteur teo nataony tahaka ny dada sy neny namana mivady mety nisy endrika fifandraisana vaovao mihitsy mety nisy vokatra tsaratsara koa teo amin'ny fifandraisana nahafahana ny laza ny fahatsaran'ilay Andriamanitra ifarana sady ny fandarantsika rariny sitsiny raha ohatra ka apetraka eo palitan'Andriamanitra entina mbavaka zay fandaram-potoana tetsainy pasteur mba tsy andalo fotsiny eo amin'ny fon'ny mpiaino na andalo fotsiny eo an-tsofina de lasa hoe tantara mahafinaritra fotsiny fa tsy anarisana lesona tiako kely hosindrina kely raha ladinao voaingana sika nakalaza ny valomarsa dia mombamomba ny vehivavy zany resahana hoe valomarsa ho an'ny vehivavy fa ny jiosy tam'izany fotoana zany dia sy nanome lanja na tombam-bidy ho an'ny vehivavy indrindra ankizy eto anefa dia zazavavy kely no maneho ny tombam-bidiny rehefa Andriamanitra no ao aminy ka mitodika amintsika ao any atokantrano ao tsy nomena sehatra ny vehivavy tam'izany fotoana zany fa rehefa tonga tany amin'ny tany gentlisy izy de niseho ny mahasanak'Andriamanitra azy zany hoe manana ny mahizy azy tokoa ny vehivavy ary mampahery ny ankizivavy rehetrarehetra zazavavy rehetrarehetra tovavy rehetra ray aman-dreny rehetrarehetra any atokantrano any jereo le lesona fa tena anisan'ny fototra ny velarany famirapiratany voninahitry'Andriamanitra ity zazavavy kely ity azo alay tahaka ho atsika zany ankehitriny hoe ny vehivavy tokoa afaka maneho an'izany afaka manao an'izany amin'ny toerana rehetra zay mety misy tsy hoe amin'ny zavatra mahafinaritra ihany
fa mety tsy mahafinaritra tahaka ny ainan'ity zazavavy tsy mahafinaritra any zany manompo zany fanandevozana fanandevozana fa noraisiny ampo satria Andriamanitra ny tao aminy dia nisehon'ny voninahitr'Andriamanitra anisan'ny mahafinaritra azy zany io tantara io dia ho hitasika indray moa hoe inona no mety mbola hotohiny amin'ny fotoana manaraka ia maranasika ny fotoana dia andehantsika hivavaka ary Andriamanitra rainay be fitiavanao misaotra anao noho ny fotoana nomenao anay teto nafahanay nanambara indray ny asaranao tamin'ity tovavy kely ity zazavavy kely izay nandray ampo ny fanabeazana azy ary azona iantoka fa ianao ny lohalaharana tamin'izany na dia tany amin'ny tany ady tany mafy azy izy dia sy nitolefika satria nomba azo mandrakariva ianao mitondram-bavaka ny tokantrano nanaraka izao fotoana izao mitondram-bavaka ny fandaharana mba hahomby tahaka nyity zazavavy kely ity ary fijoroana vavolombelona mivaingana no nataony ka mendrika ho alay ny tanora sy ny ankizy tahaka ankehitriny ihany koa aseho mandrakariva ny voninahitra ao araka ny teny izay nambarana hoe indro zaho mba nao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao momba ny tokantrano rehetra momba ny fandaharana zay vokarina eto ny fitaovana sy ny mpiara-miasa rehetra momba ireo teknisianina rehetrarehetra ihany koa voninahitra nefa anao rery ihany ny fiadanana dia tononona ho an'ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy amen makatsitraka ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany ary matoky zay fa dia mbola olina indray ianao amin'izay loha hevitra vaovao aroso eto amin'ny fotoana manaraka misaotra ny pasteur José Tiarson ranay vomanany arivany koa nanakio fitaovana teo am-piaratan'Andriamanitra nampitany zany fitahina izany ho antsika tsara ray avy mankasitraka n'ireo teknisianina izay nanao ny fikirakirana ary manantena moa aloha ianao fanaritra aminao indray amin'ny fotoanantsika manaraka mankasitraka tompoko
He is my light, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Here in the power of Christ I'll stand. Mes yeux se noient dans les larmes, voici mon cœur te réclame. Mes jours sans pénitence, mes nuits pleines de souffrance. Mon âme est remplie d'effroi, meurtrie par ce que je vois. Mais Jésus, je sais, tu es là. Mon refuge est dans tes bras, mon refuge est près de toi. Mes yeux se noient dans les larmes, voici mon cœur te réclame. Mes jours sans pénitence, mes nuits pleines de souffrance. Mon âme est remplie d'effroi, meurtrie par ce que je vois. Mais Jésus, je sais, tu es là. Mon refuge est dans tes bras, mon refuge est près de toi.
fa ly miarabantsika rehetra indray ry namana malala manaraka n'izao fandarana mamitsika izao. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary manasantsika hanaraka ny fandarana ny torohevitra ara-tsoratra masina mba hitaridalana antsika amin'ny fiainantsika. Andeha hivavaka isika alohan'ny enoantsika ny afatra sarobidy avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka isika tompoko. Tompo tsara indrindra ny an-danitro, misaotra anao zahay amin'ity sabata hariva ity. Misaotra noho ny torolalana, ny taridalana, ny torohevitra, ny afatrafatra izay nomenao nandritra izay sabata tontolo andro izay. Hanampy anay hitomba ra-panahy ireny, hanampy anay hanana fanantenana sy fandraisena. Ary mbola eno ny afatra avy amin'ny teninao izay amin'izao takariva izao. Tompo tsara mitenena fa vonona nokatra ny foa mampananay mba hidirany teninao izay ary andaitra aminay izany afatra sarobidy avy amin'ny teninao izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hanonako ny vavaka. Amen. Ao anatin'ny lohahevitra mahakasika ny fanabeazana ihany isika ankehitriny. Ny fanabeazana izay azo lazaina fa mivelatra dia mivelatra. Resaka fanabeazana izay mivoatra, tena mivoatra amin'ny lafin-javatra maro. Ny resaka fanabeazana amin'izao fotoana iainantsika izao. Amin'ity fionantsika takariva ity dia andray ohatra vitsivitsy ao amin'ny soratra masina isika ilay tena fanabeazana marina. Ny tena fanabeazana marina. Ao anatin'ny soratra masina ihany manko no ahafahantsika mahita ireo taridalana, mahita ireo ohatra tsara izay alain-tahaka amin'ny lafim-piainana rehetra. Ny ohatra horesantsika androany alaina avy amin'ny soratra masina, hijerena an'ity hoe tena fanabeazana marina ity dia ohatra anankiroa. Ny anankiray dia mahakasika ny fitezanan'ny Mosesy. Haitsika rehetra izany tantaran'ny Mosesy izany. Ary ny ohatra faharoa dia mahakasika ny fitezana sy ny tantaran'ny Daniela sy ny namany. Ireo ohatra anankiroa no hojerentsika amin'ity fionantsika ety. Andeha ary hijery an'ilay ohatra voalohany isika. Ilay ohatra dia angalana lesona, izany hoe isika izany dia izao manara-davahana fotsiny, raha izay ny fomba filaza azy ankehitriny, manaraka ny ohatra sy ny taridalana izay efa nataon'ireo teny aloha mba hahafahantsika mitondra ihany koa ny fiainantsika. Ao amin'ny Exodosy toko 2 no andraisantsika ny taridalana sy ny lesona amin'ity fionantsika ity. Ao amin'ny Exodosy toko 2 manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10 eo zany no jerentsika. Tsy ho vakiantsika ny andalan-teny fa ho tsongatsongaintsika isaky n'ireo lohahevitra lehibe izay mahakasika ny fionantsika androany. Ny soratra masina moa tiana ihany mahamarika fa manandanja avokoa ny zavatra rehetra voaresaka ao, tena manandanja. Kanefa na izany na tsy izany dia izay tena mahakasika ny lohahevitra ho jerentsika androany no ho jerentsika ho raisitsika eny ary. I Mosesy dia zanaka Israeliana, zanaka Hebreo zany, avy tao amin'ny taranaka Levy, ary teraka ny mamany tany amin'ny toerany tany amin'ny firenena Egyptiana. Fantatsika moa zany fa andevy tany Egypta nandritra ny fotoana maro ireo zanak'Israely ireo. Dia teraka i Mosesy, ka rehefa teraka dia tsy maintsy nafenina, nisy didina avoaka zany hoe mitombo be ny zanak'Israely. Raha jerentsika ao amin'ny Exodosy toko 1 dia zao nitombo be ny zanak'Israely, ka noho izany dia tsy maintsy vonoina ny zazalahy teraka rehetra tao anatin'izany tontolo kevitra izany no nahaterahan'i Mosesy. Dia nitady hevitra ary ny mamany hoe ahoana ny anafenana an'ity zaza ity. Dia nahita hevitra, ny tena marina moa zany nomen'Andriamanitra hevitra izy ireo mba hahafana manafina ny Mosesy. Dia ny zavatra nataony nanamboatra fiara zozoro ny mamany ary dia nafeniny teo nafeniny tao anaty fiara zozoro i Mosesy. Dia nataony teny amin'ny moron-dranon'ny Elikanjo rehefa tonga ny zanaka vavin'ny Farao zany andeha andro misaika eny amin'ny ranon'ely, dia nahita an'ilay fiara zozoro. Dia hitany hoe
sokafana le fiara zozoro de natsapa izy ao amin'ny andininy fahaenina Exodosy 2:4 zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary no nisokafana de hitan'iny zazakely ary indro fa zazalahy mitomany de namindra fo taminy izy ka nanao hoe isan'ny zanaka Hebreo koa ity, isan'ny zanaka Hebreo koa. Ny zanaka Hebreo zany tonga de mora fantatra, tonga de fantatry zanaka vavin'ny Farao hoe zanaka Hebreo ity. Misy adidy goavana eo amin'ny sika ray aman-dreny zany ny ahafantarana n'io toe-javatra io. Fantatry ny olona ve, fantatry ny manodidina antsika ve fa zanak'Andriamanitra isika, zanaka Hebreo. Eto zany de fantatry ny zanaka vavin'ny Farao hoe tena zanaka Hebreo ty tovy mbola zazakely de fa fantatra hoe zanaka Hebreo. Eo amin'ny volokodiny, eo amin'ny fomba fitafiny angamba, eo amin'ny fametrana azy de fa fantatra ny zanaky ny Farao hoe zanaka Hebreo ity zazalahy ity. Fanabiazana anankiray tokony ho raisitsika ray aman-dreny ihany koa zany eo amin'ny fitezana ny zanakitsika. Ahoana ny ahafantaran'ny olona rehetra fa tena zanak'Andriamanitra ny zanaka izay notezainao. Ahafantaran'ny manodidina fa tena zanak'Andriamanitra, kristianina, mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra, mifototra amin'ny soratra masina. Ity zanaka izay nateraka ao ity. Miankina be deaibe amin'ny fitezantsika ray aman-dreny azy, ny ahafantaran'ny olona ny toetra ny zanakitsika. Mba fantatry ny olona ve fa tena zanak'Andriamanitra, manana fitsipim-piainana avy amin'Andriamanitra ny zanatsika. Dia zao ny nambaran'ny zanaka vavin'ny Farao. Naniraka zany izy an'ilay vehivavy, lay mpiandry an'ilay fiara zozoro teny atsefatsefany teny. Zao ny atao ndana mitady pitaiza ka izao ny atao 7 zany no jerentsika amin'ny Exodosy 4 de hoy ny anabaviny tamin'ny zanaky Farao andehaka pitaiza amin'ny vehivavy Hebreo fa aho ankaty aminao mba hitaiza ny zaza ho anao. De niteneniny zanaka vavin'ny Farao hoe ndana mandeha mitady ary fa izao na mahita aza ianao dia tezao ahy ity zaza ity, tezainao ahy ity zaza ity. Ina moa ny hevitra zany ao amin'ny 7. Ary ny zanaka vavin'ny Farao taminy ento ity zaza ity ka tezao ahy fa zany andony karamanao de nentitra vehivavy ny zaza ka notezay. Le tia ny atongavana zany de zao hoe ity zaza ity dia ampenarina ny fomba fiainany Egyptianina, tezaina mba ahalala ny fomba Egyptianina, ahay ny fahaizana Egyptianina. Zany hoe alana tanteraka amin'ny fitezana n'ity zaza ity zany ny maha Hebreo azy fa ho tezaina ho an'ny firenena Egyptianina, asorona hatramin'ny fahakeliny ny mahazanaka Hebreo azy, maha firenena Hebreo azy fa atao mitovy amin'ny Egyptianina. Tezao ho an'ny Egyptianina ity zaza, tezao ahy ity zaza ity, karakarao ahy ity zaza ity. Ny zavatra nahafinaritra de izao, notezaina tao Egyptianina i Mosesy, fa ny fomba nitezanan'i Mosesy kosa de fomba Hebreo, fomba Hebreo no nitezana any Mosesy. Zao no iambarany 10. Ary rehefa lehibe ny zaza de nentiny tao amin'ny zanaka vavin'ny Farao ka tonga zanany ary ny anarany nataony hoe Mosesy fa hoy izy avy tamin'ny rano no nanalana azy. Efa lehibe zany Mosesy, na de lehibe aza izy ny baiko nomena azy de hoe tezaina ho an'ny zanaka vavin'ny Farao fa ny fomba nitezana azy de zao no tezaina araka ny fomba Hebreo. Ka raha jerentsika ny soratra masina andeha jerentsika ao amin'ny bokin'ny Hebreo 2:12 andininy 420. Hebreo 2:12 andininy 420 zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Finoana ny nandavan'ny Mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanaka vavin'ny Farao rehefa lehibe manko izy. Nifidy hiara-mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Nanao ny fanaratsiana ny Kristy eo arena be lavitra noho ny zavatsoan'ny Egypta satria nijery ny famalintso azy. Vokatry le
fitezana sy fanabeazana ny Mosesy araka ny fomba hebreo zany dia naleony hiara-miaina amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Nalaony hiara mitondra fahoriana amin'ny vahoakan'Andriamanitra ary ny zava-tsoa mahakasika an'i Kristy na de ny fanaratsiana an'i Kristy io no nataony zava-dehibe. Misy akony lehibe eo amin'ny fitombon'ny zaza ny fomba fanabeazantsika ray aman-dreny. Mosesy zany eto de izao afeny fahendrena ny ray aman-dreniny ny anabaviny ka na de teo Egipta ary izy na dia notambazana vola be karama amin'ny vola Egiptiana reo ray aman-dreniny ireo dia naleony nitaizan'ny Mosesy araka ny maha hebreo azy. Ny fomba fiaina hebreo no nitezana any Mosesy. Manoloana izao fanatontoloana mivoatra be eto amin'ny firenentsika izao manerana an'izao tontolo izao dia matetika ny ray aman-dreny dia manadino ny fanabeazana araka an'Andriamanitra. Matetika adino ireo lesona lehibe sy lahara-pamena izay tokony apetraka eo amin'ny zanantsika fa matetika indraindray ireo fitaovana ara teknôlôjia no ahasolo ny fanabeazana fototra izay tokony omena ny zanantsika. Hita any amin'ny tokantrano maro zany ary nanay de tototra n'ireny fitaovana ara-teknôlôjia ireny ny ankizy tena tototra omena n'izay zavatra rehetra ilaina, izay zavatra hita fa mety ahatonga azy hitovy amin'ny fiarahamonina amin'ny zanaky ny hafa de atao tena tototra mihitsy fa indraindray dia mandevitra ny fanabeazana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Indraindray ny fanabeazana kristianina de tena mandevitra eo amin'ireny fanatontoloana maro isan-karazany ireny. Io zany ny tantaran'ny Mosesy hitantsika io. Nitombo araka ny sitrapon'Andriamanitra i Mosesy na de notezaina teo amin'ny firenena Egiptiana azy ka ny farany de izao naleony hiara mitondra fahoriana amin'ny zanak'Andriamanitra. Anao ny fanaratsiana ny Kristy ho zava-dehibe no ny arena, no ny fanatontoloana, no ny fivoaran'ny fahaizana sy ny fahalalana avy ao Egipta. Haitsika rehetra ny tantaran'ny Mosesy fa tonga mpitarika mafana fo ho an'ny zanak'Israely. Izy no vidin'Andriamanitra hamoaka ny zanak'Israely avy ao amin'ny tany Egipta. Nitombo araka ny sitrapon'Andriamanitra i Mosesy. Mety mihevitra angamsika ankehitriny hoe tamin'izany fotoana izany mbola azo lazaina fa mbola tsy nisy ny fivoarany tsy nisy ny teknôlôjia tena marina zany fa ny fototry ny fanabeazana de tsy miova na mivoatra aza ny teknôlôjia na mivoatra aza izao tontolo izao. Ny tena fanabeazana marina de tsy miova, ny fitezana marina dia tsy miova mihitsy. Ary zany no nitezainy mamany Mosesy any Mosesy. Zay ny ohatra voalohany izay horaisika. Ny ohatra faharoa indray dia mahakasika ny tantaran'i Daniel. Tantaran'i Daniel. Andeha ho jerentsika ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Daniel. Jerentsika io tantara any Daniel sy ny namany io. Fantatsika tsara ny fandehan'ny tantara fa rehefa babon'ny Babiloniana ny firenen'i Israely ravahana ny tempoly ny potehana ny zavatra rehetra atao amin'ny tempoly lasa andevo zany ny zanak'Israely dia nentina reo tsara tarehy indrindra avy eo Israely, ny manan-tsaina indrindra avy eo Israely de nentina ho babo tany amin'ny firenena Babilôna. Zao ny zavatra nitranga raha vao tonga tany Babilôna i Daniel sy ny namany. Zao no zavatra nitranga. Andeha jerentsika ao amin'ny bokin'ny Daniel toko voalohany. Daniel toko voalohany ka jerentsika amin'ny andininy efatra sy ny andininy fahadimy. Zao no ambaran'ny soratra masina. Daniel toko voalohany andininy efatra sy ny fahadimy. Dia zatovo izay tsy nisy kilema, tsara tarehy sady kanto amin'ny fahendrena sy manam-pahalalana ary mazava saina ka miendrika hitoetra eo an-dapan'ny mpanjaka dia nasaina nampianarina ny taratasy sy ny teny kaldiana. Ary ny mpanjaka nampanokana hanina ho an'ireo isan'andro avy tamin'ny haniny sy avy tamin'ny divay izay fisotrony
mba hamelomana azy 3 taona ary rehefa afaka izany de toetra eo anatrehan'ny mpanjaka izy. Nentina zany izy 3 am'rahalahy. Reo zany voamarika ao anaty soratra masina. Fa ankoatran'izy ireo dia nisy ihany koa ny tantara zany de manambara fa nisy olona tsara taresy manan-tsaina hafa nentina avy any Jerosalema andeha ho any Babilôna. Fa ireo zany no tena voamary. Ka ny tanjon'ny mpanjaka de izao. Nentina lay zatovy tsy misy kilema, tsara taresy sady kanto amin'ny fahendrena rehetra sy manam-pahalalana ary mazava saina ka mendrika hitoetra eo andapan'ny mpanjaka. Ary rehefa nentina izy ireo dia nampianarina ny taratasy sy ny fiteny kaldiana. Nampianarina ny taratasy sy ny fiteny kaldiana. Izany hoe tena nezahana novaina na sorona ary nofoanana mihitsy ny maha zanak'Israely, ny maha jiosy anreto tovolahy reto. Ary nefa ran'izy ireo raha moa raha jerentsika ny tantara de izao novaina ny anarany. Novaina ny anarany izy 4 am'rahalahy. Andininy 7 ange jerentsika manomboka amin'ny 9 ary tamindreo de nisy avy amin'ny taranaka Joda Daniela, Anania, Misaela sy Azaria. Ary izy ireo de nomeny lehibe ny tandapa anarana. Daniela nataony hoe Beltesazara, Anania nataony hoe Sadraka, Misaela nataony hoe Mesaka ary Azaria nataony hoe Abednego. Novaina mihitsy zany le anarana. Nampianarina ny taratasy sy ny fitenin'ny kaldiana. Ny fahaizan'ny Babilôniana zany nampidirina tao amin'ireo tovolahy Hebreo reo. Fahaizana sy ny fahalalana. De ny faharoa dia novaina ny anarana. Novaina ny anarana. Zany hoe nifoanana mihitsy zany ny endrika rehetra maha Hebreo azy. Ary ny fahatelo de izao nomena ny hanina avy amin'ny sakafon'ny mpanjaka izy. Le foto-tsakafo zay niaina ny zanak'Israely, ny Hebreo zany dia novaina. Fa nomena ny sakafon'ny mpanjaka. Ny tiako hatongavana de izao. Tena niezahana nofoanana mihitsy ny mahakasika ny fanabeazana zay noraisiny reto tovolahy Hebreo ireto. Tena nifoanany Babilôniana mihitsy. Tena mampalahelo zany toe-javatra izany. Zao anefa ny zavatra mitranga. Zao ny zavatra mitranga. Jerentsika ny andininy 15. Andininy 15. Daniela 1. Ary Daniela ninita ao am-pony tsy andotony tena ny tamin'ny anjaran'ny mpanjaka. Na tamin'ny divay fisotrony. Ka nangataka tamin'ny lehibe ny tandapa izy mba avelany tsy andoto ny tenany. Izay azo nosakanana tsy handoto ny tenany de nosakanany Daniela sy ny namany. Ny anarana aloha tsy azo natao ny hoe anakana azy tsy hanovan'le anarana satria zavatra iny ivelany iny. Foto-kevitra iny ivelany iny. Lay fahalalana ihany koa zay nampianarina azy sy ny tantara sy ny fahaizana Hebreo ny taratasy dia ny anarana. Ny anarana. Fa izao tamin'ny fianarana zay nataony dia nahay nandanjalanja Daniela sy ny namany. Ahoana ny anaporofontsika fa nahay nandanjalanja i Daniela sy ny namany. Ny voalohany indrindra zany de izao. Nandray fanapahan-kevitra izy fa na de nomena ny sakafo ny mpanjaka azy de tsy nanaikinana ny sakafo ny mpanjaka izy. Izay le fahaizana mandanjalanja. Na de nampianarina ny fahalalana sy ny taratasy kaldiana, Babilôniana azy izy ireo de nahay nandanjalanja hoe zao no azo atao, zao no tsy azo atao. Ity tokony atao, ity ny tsy tokony atao. Le anarana zany tsy hita zay nanaovana azy fa de tsy nahakasika ny fiainana ara-panahiny izy ireo. Tsy nahakasika ny anatin'izy, ny fiainana anatin'izy ireo de tsy nosaka. Fa ilay sakafo zay tena mahakasika ny maha Israeliana, mahazanak'Andriamanitra azy ireo de tena nolaviny Daniela sy ny namany. Andenge jerentsika ny vokatra zany toe-javatra izany. Ny vokany, ny fitazomana ny fanabeazana marina, fitazomana fijoroana amin'ny tena fanabeazana araka an'Andriamanitra. Rehefa nolavina izy ireo zany izay tokony holavina dia zao ny zavatra mitranga. Andininy 7 Daniela 1. Ary ireo zatovy efa day ireo
dia nomen'Andriamanitra fahalalana sy saina ny amin'ny taratasy sy ny fahendrena rehetra. Ary Daniela nahafantatra ny amin'ny fahitana sy ny nofo rehetra. Nomen'Andriamanitra fahalalana sy saina ny amin'ny taratasy sy ny fahendrena rehetra izy ireo. Hitantsika amin'izany ilay vokatry ny tena fanabeazana marina, ny fijoroana sy ny fifotorana eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra, eo amin'ity lafin'ny fanabeazana ity. Fa Andriamanitra mihitsy no manome ny fahalalana sy ny saina rehetra ary ny fahaizana sy ny fahendrena rehetra mahakasika ny zavatra rehetra tokony ho fantara. Misy adidy goavana eo amintsika ray aman-dreny, ny fampianarana tsy misy tomika ireo zanantsika ireo, ireo tanorantsika ireo. Ka ny vokatra dia hita mandrakariva rehefa tena araky ny fanabeazana izay nomena azy ireo, nomentsika an'ireo zanantsika ireo. Inona ny vokatra? Ny tranga. Ny vokatra ny tranga dia izao, ao amin'ny andininy 20, jerentsika Daniela toko 1:20. Ary ny amin'ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra izay nanontanian'ny mpanjaka azy, dia hitany fa nanantombo impito-polo eny noho ny ombiasa rehetra sy ny piskidy izay teo amin'ny fanjakana rehetra aza izy. Ny vokatra le fanabeazana marina zany dia izao, nanatombo 70 eny, 70 eny noho ny manam-pahaizana rehetra teo an-tanàna. I Daniela sy ny namany. Zany no vokatry ny fanabeazana marina avy amin'Andriamanitra. Tsy zany ve no tiantsika hitranga eo amin'ny fiainam-panabeazana ataontsika ry mpitaiza sy mpanabe ray aman-dreny malala, ny mba hahatonga ny zanantsika ho lohany sy sangany, ireo tanorantsika ireo ho tena lohany sy sangany amin'ny endrim-panabeazana rehetra izay mety hitranga. Tena tantara mahafinaritra, mila alain-tahaka ity tantarany Daniela sy ny namany ity. Nanatombo 70 eny ny fahaizana zany, dia nanatombo 70 eny noho ny manam-pahaizana rehetra. Manana tanjatsaina ambony dia ambony zany ity Daniela ity. Inona avokoa zany rehetrarehetra zany? Fanabeazana izany. Ny fomba fanabeazantsika ny tanorantsika, ny fomba fanabeazantsika ny zanantsika. Andeha ary hovitintsika ny zavatra voalaza sy voambara teo. Miresaka ny amin'ny fanabeazana ny Mosesy isika, dia i Mosesy izay nitoetra tany Egypta. Inona no tsy ambarahatelo? Nandray fanapahan-kevitra ny ampianatra azy ny fanabeazana avy amin'Andriamanitra ho lolaharana eo amin'ny fiainan'ny Mosesy, ny ray aman-dreny. Na dia teo amin'ny firenena Egyptiana aza izy ireo no nitoetra, dia nijoro tamin'ny maha-Hebreo azy hatramin'ny farany izany Mosesy izany, fanabeazana izany. Andeha jerentsika koa ny tantaran'i Daniela, na dia nampianarina ny fomba fiaina Kaldiana, Babiloniana azy izy ireo, ny foanana ny maha izy azy, novaina ny karapanondro, ny lasa natao hoe karapanondro Babiloniana, nomena ny fampianarana Babiloniana izy ireo, ny taratasy, ny kolotsaina, ny kilasy Babiloniana ny nanabeazana azy. Dia izao nitoetra tamin'ny fanabeazana marina izay noraisiny hatrany Jerosalema ireto Hebreo ireto. Ny vokany ihany dia izao, nanatombo 70 eny ny fahalalana sy ny fahaizana izy ireo. Ao amin'ny soratra masina amin'ny Salamo 2:30, andininy 5. Andeha nge jerentsika voasoratra ao amin'ny Salamo 2:30, andininy 5. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Salamo 2:30, andininy 5. Anome sainanao sy ampianatra anao izay lalan-kalehanao aho. Hitsinjo anao ny masoko ary hanolo-tsaina anao aho. Andriamanitra no miteny. Hanome sainanao sy ampianatra anao aho. Andriamanitra no manome ny sainantsika. Izy no tokony ho mpampianatra antsika. Aoka ho tadiditsika fa ireny taranja rehetra izay ianarana any am-pianarana ireny, ny taranja fototra izay ianarantsika any am-pianarana, mandra-pahatonga any amin'ny diplôma farany ambony indrindra, dia tsy inona fa zavatra efa namboarin'Andriamanitra izy ireny. Fahalalana efa napetraka Andriamanitra
fa inona zany no ataontsika? Ny ataontsika de izao mitrandraka mandinika sy mandalina izay efa namboarin'Andriamanitra. Raha natao amin'ny teny tsotra amin'ny teny frantsay mialatsiny, manao découverte fotsiny isika. Fa ny zavatra rehetra izay angalantsika fahaizana angalana diplôma dia efa an'Andriamanitra. Zany mahatonga ny teny frantsay mialatsiny kely manao hoe toute vérité appartient à Dieu. Ny fahamarinana rehetra dia an'Andriamanitra avokoa. An'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Ka raha ny an'Andriamanitra ny ataontsika aloha larana dia hoy ny Salamo 2:7, anome saina anao aho, ampianatra anao izay lalan-kalehanao. Hitsinjo anao ny masoko ka hanolo-tsaina anao. Andriamanitra ny fototry ny fahalalana rehetra. Ry namana malala manaraka sy mijery izao fandarana izao, aoka ny an'Andriamanitra nataontsika aloha larana eo amin'ny fanabeazana izay ataontsika, eo amin'ny fitaizana ireo zanantsika ireo. Ekena fa vanim-potoana ny fanatontoloana izao, omentsika an'ireny karazana telefona ireny, machine, ireny ordinateur, ny zavatra be dehibe izay ahafahan'ny zanantsika manitatra ny sainy, ilaina ireny toe-javatra ireny. Fa matetika dia izao ireny no lasa loha larana mihoatra noho ny fanabeazana avy amin'Andriamanitra. Anome saina antsika Andriamanitra, anolotra fahendrenantsika Andriamanitra, ary manomboka hatramin'izao dia hoaintsika ny lalana hitondrana sy hitezana ireo zanantsika ireo, dia tsy ny inona fa ny lala marina izay hitondran'Andriamanitra antsika. Ny tompo hitahantsika ampitoetra izany ny afatra izany eo am-pontsika, ka ny fanabeazana sy ny fitezanantsika manomboka androany dia ho fanabeazana sy ny fitezana araka ny sitrapon'Andriamanitra hivavaka isika. Tombo tsara indrindra ao misaotra anao izay amin'ity fionana ity. Ianao no tena tompon'ny fanabeazana sy ny fahalalana rehetra. Ny antoraka any aminao izay ary manapa-kevitra fa ny anao no lolarana indrindra manomboka androany eo amin'ny fitezana ny zanakay. Aza velanao atsirambina ny fiarahana aminao ao an-tokantrano izahay, mba hahatonga ny fitombony ireo zanakay ny tanoranao ho fitombona feno fahendrena araka ny sitraponao. Taio ambino ny tsiraray avy izay manaraka izao fandarana izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.